Fiainana mandrakariva riavana malala no zontsika miona toy izao fampizara no finaina miainy tenin'Andriamanitra mandray ny afatra azo omenanao koa ny amin'ity andro mentompantsika ity. Ho aminareo izay olom-boafidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray ary fanamasinana amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alakamisy 7 Martsa 2020 ivanjianantsika aloha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehova ho mpanjaka, aoko ho faly ny tany, aoko ravoravo ny nosy maro, raona saito-pito manodidina azy, famarina sy fitsarana ny fandriana ny seza fiandrianany, misy afo melo azy, ka mandevona ny fahavalo manodidina, mazava zao tontolo izao ny selany, mahita izany ny tanika miororo. Ny tendrombohitra mempy tahaka ny savika eo anatrehan'i Jehova, teo anatrehan'ny tompo ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny fehina mahita ny voninahiny. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, Andriamanitra manampy ny mpino eto miady amin'ireo mpanohitra ianao, ka mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny serinao. Midera sy mankalaza anarinao masina izay, mivavaka aminao. Tompo, manoloana amin'ny fahalemena izany indrindra, dia mangataka ny famondram-ponao izay. Mamondrafo aminay, mamela ameloka. Iafao izay, fa ny mifananao masina izay anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao izay ovakina aminay. Amantarana ny sitraponao indrindra, aizanay mibebaka, aizanay miatrika ny fiainana ihany koa. Anaran'i Jesosy Kristy no angatanay sy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala, dia hitanao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko faharoa, ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Fa mantsira ny filàn'ny tanora fanahy, ary mezany mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga aty izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra.
mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana halalany tsara ny marina. Fa ody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy samy-belona anao ny sitrapony. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Mofinaina vakina tamintsika teo ka henitsika. Timoty 2:2 ka hatramin'ny 7:20. Izay epistily soratany Paoly ho an'ny Timoty dia milaza ny mety ataon'ny Timoty noho ny fisian'ireo mpampianatra sandoka. Ka inona ny fomba ety miady amin'ireo mpanohatra? Zao, mandositra ny filan'ny tanora fanahy. Zany ry havana, mandositra ny filan'ny tanora fanahy. Antsiro ny zavatra irona ny tanora fanahy, hoy ny dikateny imbonana ry havana. Izay ambara eto dia ny amin'ny filan'ny nofo amin'ny zareo zatovo, araka ny ambaran'ny dikateny sasatsasany. Manamarina izany ry havana ny ahitana andiny maromaro ato amin'ity epistily ity, mampitandra ny amin'ny fijangajangana, ny fahalotom-pitondran-teny isan-karazany, malona ny ady amin'ny fampianaran-diso koa. Hitantsika amin'ny Timoty 2 ihany zany ry havana toko 3. Kanefa azo lazaina koa ny ady hevitra tsy mahasoa sy mifanontaniana daladala, izay mety mitarika ho any amin'ny ady. Asaina mandroso izany tsika ry havana. Fa fomba ety miady amin'ny mpanohitra koa ry havana dia zao, ny fanahana toetra tsara. Any koa ny hiteto, fanahana toetra tsara, fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana. Amafisina tsara ny hoe fihavanana amin'izao miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fomba hoety miady amin'ny mpanohitra tokoa ireo voalaza ireo, ary azo tanterahana tsara. Antsoina amin'ny fibebahana isika mpindry havana, raha toa ka tsy nitafy ireo toetra tsara ireo. Fomba ety miady amin'ireo mpanohitra koa ry havana dia zao, manahatra amin'ny famorapana. Manahatra amin'ny famorapana. Tsy maintsy eo amin'ny fahalemem-panahy no hamarina ireo fandranitana nataon'ny mpanohitra ny filazany tsara izay toriana. Misokatra ho azy ireo fampianarana nataon'ny Timoty eto, ary mety ho tonga amin'ny fahatakarana ny marina ihany ireo mpanohitra, ka mibebaka ho afaka mifandriky ny devoly, izay nanao azy samy-belona anaraka ny sitrapony. Tsy mifamalinana ny ratsy akory no natanteraka ny atao, fa valio amin'ny soa ny ratsy. Asoetana treny fa tsy mitovy aminy ianao. Zany ry havana, fomba ety miady amin'ireo mpanohitra no fananana sofroana ao an'i Jesosy Kristy ka mitoetra ao amin'ny mandrakariva. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay milaza ny amin'ny fomba ety miady amin'ireo mpanohitra fampianaran-diso. Dia ny mandositra ny filan'ny tanora fanahy, ny fanahana toetra tsara, manahatra amin'ny famoram-panahy. Tompo, melaka manokana ny tokantranony aminao izahay, ho tarihinao ka ianao no miara-manapaka sy mandidy aminay, ary toerana izany sy iorenana izany. Eny amonjy sampaheranay amin'ny zavatra rehetra. Tompo, taio ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitranareo marary mila ny vavakay. Ampahirezinao ireo manamanjo, anohanareo mareo zokola sy sahirana, sonjovanao ireo ny mpigadrany any koa. Hitainao ny fiazakazanay sy ny asanay ary fikasanay, ny fianarana satria ampy mizara ho anay mantsy ny fahasoavanao. Taio ny firenenay ka hiasa mahery eo fananao masina amin'ireo tompona raiky mpanjakana sy mivoaka malagasy didiny aminao Jesosy Kristy. Vavakay, dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanafitra sy mpamonjy anay, ampahendry anay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izay melika taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isany fotoana ry havana nizodrana todranao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra alohan'ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo, mba hitomboanareo be dia be ao aminareo ny fanantenana no ny sery ny fanahy masina. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.